Tsy namonteny iketaka Razafy Misa zay maty ny aliny faraky amby roapolo ny volana aprily lasa teo raha ny namafisiny ny teo anivon'ny brigade criminelle Tetsy Anosy. Nanamafy izany moa ny lehiben'ny brigade criminelle ka andeha jeretsika ary ny sary. Tsy mitombona ny filazana fa namontena ilalaina Razafy Misa, fantatry ny be sy ny maro amin'ny anarany hoe ketaka raha ny fanamariana izay noety ny lehiben'ny brigade criminelle tamin'ny pampalala vaovao taorian'ny famotorana sy ny constatation izay natao. Nanamafy izany ihany koa raha ny voalazany ny médecin légiste. Ho an'ny mpitandro filaminana manokana rehefa nadeny fijiriana teny an-toerana dia nahita fa paika hoentina hiafianana fotsiny any hoe ny hantona tamin'ny rito fa tsy mahazaka olona velively ilay rito zay ny antonany ary miampy raha efa mianjerany ny olona dia tapaka ho azy ny zavatra iny zany dia tsy mitombona zany zay. Faharoa, rehefa manao constatation dia misy zavatra maromaro izy jereo na ahafantarana hoe maty namono tena ny olona anankiray na maty novonoina. Ka rehefa hita zany izay dia fantatra fa tsy namono tena izy. Ny faritra teo amin'ny tendany izay iverina hoe fa mangana noho ny fiantonany dia tsy faritra ny antonana tady fa faritra Nokendaina. Ny sakaizany moa no ny antefan'ny Ayay voalohany. Izay sakaizany ihany niarana tory taminy tamin'io alina io no antefan'ny eritreritra voalohany ho nahafita ny helo ary dia notazomina teto amin'ny mpitandro filaminana izy natao famotorana ny olona manodidina azy rehetra fa dia natota ny fitsarana androany zany voalaza fa be dia be ihany koa ny resaka amin'ny famafao mikasika ity raharaha ity. Zany ao anatin'izay misy le hoe intention immobile. Ny intention zany mazava azy meurtre izy nataony zareo zany le zavatra izay fa ny antony zay le hoe mobile inona le antony dia be dia be ny resaka amin'ny famafao. Anisan'izany ny resaka hoe nanao film zareo dia film mahakasika resaka fitiavana, mahakasika resaka famonotena sy ny etsetretra fa rehefa natao ny fanadihadiana dia ery zareo reo zany dia anisan'ny mpiady lava. Zay zany no fantatra ny voaporofo ny mpitandro filaminana zany atao anatin'ny io raharaha io. Androany moa no natolotra ny fitsarana ity tovolahy ity.